Marendraika moa anareo. Zany meka moa reo aloha farangaro mbaovao. Magnatona. Ity to misy resaka vavandraika. Magnatona. Magnatona anao za misalasa fanitompona samana. Tokoa anio. Heke. Tesoro lalagna sy fahamarinana irofiagnana hoanao mandraky izay fa izay magnatona azy saolaviny panotarasy saovery. Mangatunga no sami salasal fanitompona samanga Tokoa anio. Heke. Tesoro lalagna sy fahamarinana irofiagnana hoanao mandraky izay fa izay magnatona azy saolaviny panotarasy saovery. Ori panute. Imanokama mieveraka magnatona ialaony akalana samasoa fahotana roefi samampisaraka aminazy koa magnatona ho sasany aminy rany. Ori panute. Imanokama mieveraka magnatona ialaony akalana samasoa fahotana roefi samampisaraka aminazy koa magnatona ho sasany aminy rany. Magnatunga. Koa magnatona ho sasany aminy rany. Faly miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana dia miaravatsika koa mahatratra izao famaranana fankalazana ny fahafolo taonan'ny izay de FLM izao amin'ny alalan'ny tambajotra serasera zany dia misaotra sahady ihany koa ho an'ireo mpikarakara nanome anjaranay amin'ny alalan'izao famaranana ny fahafolo taona zao. Melohan'ny fampianarana dia hiara hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay Jesosy fa no fitiavanao anay dia reny sofin'ny olona maneran-tany ny fampianaranao
ary noho izany fitiavanao izany sy fahasoavanao sy ny herinao lehibe izany Jesosy dia isaorana ianao zany. Misaotranao ihany koa mbola manana fotoana zahay andrenesana ny teninao, drenesana ny afatra avy aminao amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Dia mamindrafo aminay Jesosy, mamelany elokay ary aoka zay tena avy aminao ihany no hitoetra betsaka ao aminay, azahoanay mandeha tsara amin'ny maha-kristianina anay, ary azahoanay ihany koa manana fahalalana, manana ny teninao mba azahoanay miatrika ny fiainana indrindra manoloana ny zava-misy ankehitriny. Dia taio zay mba ho mpiaro ny finoana, ary ihany koa taio mba ho zanaka matoky anao, mijoro vavolombelonao amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa amieny izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy, amen. Arak'izany avana ny lohateny izay nomena ho ampianarina amin'ity an'io dia ny hoe ny fiangonana sy ny LGBT tarafina amin'ny Romanina toko 1:5-20 ka hatramin'ny 5:7. Vakitsika io tenin'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko 1:5-20 sy 7:20. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy sy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka mahaimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Amen. Eto am-piandohana dia misy fanamariana kely izay atao. Tsara fantatsika ihany fa samy hafa ny fampianarana izay soratana, hoe tena tonga dia soratana fotsiny zao zany fampianarana antsoratra fotsiny izay mety misy pejy maromaro. Dia samy hafa ihany koa ny fampianarana hoe tonga dia ambava tahaka izao. Fa ny antsika eto amin'ity tambajotra serasera ity dia ambava, dia iny ambava iny no soratana, zany hoe ambava zany fa misy manoratra azy rehefa avy eo, tsy miova fa iny zavatra izay voalaza mivantana eto iny no ambara no soratana. Manarak'izany koa dia amin'ny mahafampianarana azy dia misy teny vahiny zany izay tafiditra ao anatiny ao, izay dia resantsika miloatra satria manampy ny fanazavana reny. Misy koa tsy maintsy lazaina le izy satria izay mihitsy ny dikan'le izy, na ny teny frantsay na ny teny anglisy zany, indrindra fa misy teny grika koa ny soratra masina dia tafiditra ao anatiny ao. Ireny zany mba azahoantsika tsara hoe ahoana marina no fanazavana apazava ny fampianarana. Amin'izao andro iainantsika zao ry havana dia voizina be ary tena dradradradraina eran-tany mihitsy amin'ny alalan'ny internet sy amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany ny atao hoe fahafahana, any hoe liberté. Dia ao anatin'izay ihany koa ny hoe fahafahana ara-teolojia dia ataon'ny teny frantsay hoe liberté théologique, zany hoe libre zany io zavatra io zany voizina maneran-tany. Dia ny faharoa tena ngeza be ihany koa dia ny resaka zon'olombelona, ny resaka zon'olombelona. Ireo zavatra roa ireo no zavatra tena anindrina sy hitondrana ny fiainany zanak'olombelona eto amin'izao tontolo izao, izay idirany indrindra ny resaka hoe LGBT zany. Amin'ny mahafampianarana azy dia misy zavatra anankitelo no jerentsika ato anatiny ato, satria moa lohatenintsika dia hoe ny fiangonana sy ny LGBT tarafina amin'ny Romanina toko 1:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Dia jerentsika voalohany ny atao hoe fiangonana, ny faharoa
dia inona moa ity LGBT ity. Ary ny fahatelo a dia ny soratra masina, ary izay tsindrina indrindra ao amin'izay soratra masina zay a dia ny Romanina toko voalohany 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Idirantsika avy hatrany ary ny voalohany dia ny hoe fiangonana. Eto sika dia tsy mamaritra ny fiangonana ny amin'ny lafiny efa fantatsika hoe eklesia sy ny sisa sy ny sisa, fa izay amaritantsika ny atao hoe fiangonana eto dia izay tandrify indrindra ka tokony ho lazaina atao anatin'ity fampianarana, mifandray amin'ity fampianarana ity. Ny fiangonana ry havana dia izao: ny fiangonana dia mpiaro ny finoana. Ny finoana izay efa masaka hatramin'izay ka hatramin'izao, dia isan'izany ny finoantsika ny hoe Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, Trinité zany. Miaro izany, ary zany mahatonga ny fanekempinoantsika hoe mihinana Andriamanitra Ray, mihinana Jesosy, mihinana Fanahy Masina. Izay no fiangonana. Ary io tsy vao hoe tamin'ny andron'ny Lotera ihany na amin'izao amintsika izao, fa efa fiainan'ny fiangonana hatrany am-piandohany zany. Zay ny asan'ny fiangonana zay. Inona moa ny fototra tena hijoroana ny maha-kristianina? Ny fototra tena hijoroana ny maha-kristianina anie dia ny finoana. Ary io a amin'ny hoe finoana io dia misy ao a ny azo edikevitra, fa misy kosa n'izay zavatra efa raikitra tsy mila edina hevitra akory. Ohatra, ny fototra izay tena tsy edikevitra amin'ny finoana izay ananantsika dia ny izay lazain'ny soratra masina. Io le tenenintsika hoe soratra masina irery ihany. Raha miteny zao soratra masina ohatra ny tany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, tsy misy ady hevitra amin'izany fa Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Fa ny edikevitra dia ny fomba fampitana azy. Ilay finoana zany tsy miova, io le finoana io tsy miova, fa le fomba ampitana n'ilay finoana sy hitehirizana azy dia io no misy fiovana arakaraka ny zava-misy, arakaraka ny toetrandro, dia miaro amin'ny finoana io a. Zay no asan'ny fiangonana. Dia tahaka izany ry havako a, tahaka izany a no efa niarovan'Andriamanitra ny finoana io a hatramin'ny talohan'i Jesosy Kristy sy nanomboka teo Jesosy Kristy nakatỳ. Raha teo amin'i Jesosy zao dia izy tena mihitsy nampianatra ny mpianatra, izy tena mihitsy ny tonga teto ambonin'ny tany, nivezivezy niaro amin'izany finoana zany, nampianatra sy ny sisa. Dia izao nianaraka azy teo a ny apôstôly izay mpianatra n'izany, dia ny ray apôstôlika, dia ny ray ny fiangonana. Izany no mbola tohizan'ny fiangonana amin'izao a, raha tsy ilazantsika ny amin'ny alalana na pastora na mopera, io a no asan'ny fiangonana. Noho izany zany ry havako dia izao: ny fiangonana zany dia tsy fiangonana raha tsy miaro ny finoana izy. Ary eo ady hevitra teolozika maro any hatramin'ny taonjato voalohany fotsiny ohatra nyraisintsika dia zay foana io e. Tonga ny fampianaran-diso dia miaro ny finoana ny mpanao teolojia, tonga ny fampianaran-diso dia miaro ny finoana ny mpanao teolojia. Dia mbola tsy miova zany a mandrakity ny androany. Noho izany dia io ny asan'ny fiangonana. Ary tsy fiangonana izy rehefa tsy miaro an'io finoana io. Azo lazaina ihany koa zany fa tsy pastora ny pastora raha tsy miaro ny finoana izy. Tsy teolojianina ny teolojianina raha tsy mpiaro ny finoana izy. Mitazona ny loharano fototra. Ny fampianaran'ny dokotera pastora Jean Didier Rafalomanana dia izao ny nambarany: ny zon'olombelona ozy izy no ambony no ny soratra masina. Famitinana fampianarana zany io, zany hoe io zon'olombelona io no mibaiko ny soratra masina. Amin'izao tokoa nefa ry havana dia ny zon'olombelona no miaro an'ity LGBT ity. Noho izany jerevantsika faharoa zany araka izany hoe inona marina moa ity LGBT ity. Ny LGBT ry havana ara-tantara, andao aloha jerentsika hoe inona le LGBT, dia amin'izao izy io efa miampy fa LGBTQ+ zany indray zany izy no anarany amin'izao.
fa ho jerentsika tsirairay zany reo hoe inona daholo moa reo ahafantarantsika azy tsara. De rehefa vita zay dia anome daty, misy daty tenenina zany hoe tam'izao izy miforona sy ny sisa sy ny sisa, ary ahoana no tanjaka ny sy heriny am'izao andro iainantsika izao. Zao ary le atao hoe LGBT, ny L de ny hoe lesbienne, zany hoe io ilazana ny vehivavy izay manana sitona ara-pitiavana ara-paniriana amina vehivavy, zany hoe vehivavy samy vehivavy zany, filana zany, manana filana amina vehivavy ilay vehivavy, io le atao hoe lesbienne. Ny G ndray teny anglisy le izy dia adikatsika amin'ny teny gasy neviny. Ny G ndray dia ny hoe gay. Ity ndray dia lehilahy manana sitona ara-pitiavana ara-paniriana amin'ny lehilahy izay mitovy aminy, zany hoe mitovy fitaovam-pananana aminy, satria resaka tafiditra ao anatin'izay no hoe vehivavy maniry vehivavy, lehilahy maniry lehilahy. Ny B dia ny atao hoe bisexuel. Ny bisexuel dia lehilahy zany zay maniry vehivavy, fa tsy maniry vehivavy fotsiny izy fa sady maniry misintona ara-pitiavana koa ara-pilana maniry vehivavy ihany koa, sady maniry vehivavy zany maniry lehilahy le vehivavy na le lehilahy, zany hoe izy zany lehilahy fa izy koa maniry lehilahy hafa de mbola maniry vehivavy, zany hoe anakiroa mihitsy indray zany azy no atambatra ny ao. De ny T de atao amin'le transgenre. Ny transgenre dia ilazana ny hoe raha ohatra izy zao hoe lehilahy dia novaina ho lasa vehivavy. Tamin'ny voalohany izy zany tena zay mihitsy le izy le lehilahy iny mihitsy dia hovaina atao vehivavy izy zany, na izy koa manao vehivavy na arak'endrika, ary indrindra efa didina mihitsy ny fitaovam-pananana hoe lehilahy izy dia atao fitaovam-pananana vehivavy, ary misy volo sy sisa zay ahitantsika azy io fa vehivavy izy, kanefa izy lehilahy. Fa taty aoriana dia namboarina ilay fitenenana azy dia lasa izy zao ankehitriny malaza ny hoe transidentité, zany hoe le transidentité zany ilay identité an'ilay olona mihitsy no hovaina. Raha le lehilahy zany izy zay lazaiko teo dia makany amin'ny mairie fotsiny izy dia mananjo mihitsy izy hoe ny identitéako tsy atao lehilahy fa atao vehivavy, dia sahala amin'izay koa ny lehilahy hoe ny identitéako zahako tsy tiako le hoe vehivavy ako fa hovaina ny identitéako dia identité ana lehilahy zany ny anahy. Ny farany dia la teo hoe cure na cœur no fanalavana azy. Ity indray dia efa tena atao amin'ny teny frantsay hoe étrange na hoe peu commun na hoe bizarre, zany hoe zavatra efa korotambelona be zany ny ato anatin'ity, satria tafiditra ato daholo zany na hoe izy lehilahy dia nefa izy maniry lehilahy ihany koa, dia le lehilahy iriny tena lehilahy vehivavy koa, lehilahy sady vehivavy, dia mifangaro voraka ao amin'izay zany le izy. Misy indray izy samy vehivavy no miaraka no manana sitona amin'izay filana ranofo zay, fa ny anankiray indray efa amboarina lehilahy mihitsy indray ny anankiray dia misy mihitsy aza izy koa hoe le lehilahy atao vehivavy, dia le vehivavy indray no atao lehilahy, dia efa tena mifangaro zany izy eto amin'ity atao hoe QT. Dia le plus le farany dia io zany dia hoe sy ny hafa ihany koa, sy ny sisa, zany hoe sy ny hafa, le hoe plus zany ny hafa izay mbola ho avy rehetra, mety mbola isy zany any aoriana any hoe mety ny tarehany mila ny lehilahy dia mila ny vehivavy, dia toy izay ihany koa no momba azy rehetrarehetra. Zany hoe ilay fahadalàna rehetrarehetra mahakasika any zany dia mbola hiampy zany io, zay no dikany. Tamin'ny taona firy izy io nisy
dia eto rehefa misy fampianarana tahaka izao ka misy milaza daty dia midika zavatra lehibe zany zany mahatonga ny hitantsika rehefa mampianatra ny pastora zao ohatra ny hoe ny bokyny romanina dia soratana teo eo amin'izao taona zao ny antony reny rehetrarehetra reny dia angalanao hoe atraiza marina lanjany tia zavatra tenenina ty ny LGBT zao tamin'ny 790 teo no nanomboany araka ny boky maromaro izay manoratra mahakasika an'izany. Inona ny netomboany? Netomboany dia niainga tamin'ny resaka alkôla, niainga tamin'ny resaka rongony isan-karazany. Zany hoe ny fifohana sy ny fisotroanan'io alkôla io zany io no nahatonga filan-dratsy ny vaivay ka lasa nanam-paniriana hafahafa ny olombelona izay nisy tamin'izany dia ny faritra Amerika iny sy ny faritra Eropa koa no nipoiran'ity fa tany Amerika izy no tena natanjaka na dia hoe any Thaïlande koa aza ny tena matanjaka be ilay izy sady matanjaka maneran-tany misy tantarany mihitsy misy Andriamanitra mihitsy ny any izay efa tena fomban-drazany zareo mihitsy hoe Andriamanitra olona niavaka teo amin'ny fiarahamonina izy dia rehefa maty izy dia nankalazaina dia nanaovana sary vongana mihitsy dia io nefany ataony zareo hoe sady lahy io ny vavy izay no mampatanjaka be azy any Thaïlande. Dia noho izany ty taona 790 ty zany netomboany tamin'ny alalan'ny hoe alkôla resaka poka zany resaka rongony zany netomboany. Hitantsika amin'izany fa na izany taona zany aza jereo nke ny fanisan-taona ny taona matomana hoe taona 0 avant na hoe après Jésus-Christ taty aorianan'i Jesosy zany dia efa midika zavatra be zany ity taty amin'ny 790. Dia teo amin'ny taona 770 dia natanjaka be ny fianakan'ny LGBT satria nangataka izy ny mba ho maro toerana eo amin'ny fiarahamonina. Dia teo amin'ny 770 no nisy fikambanana anankiray izay ara-tsiansa nanao fikarohana hoe inona marina no mahatonga nyreto olona reto hanao an'izany. Dia nivaly ny fikarohana dia hoe aretina ara-tsaina. Dia io no nitadiavina fanasitranana tamin'ny 770 io. Amin'izao andro zao nefa riavana dia zao ny vondrona iraisam-pirenena mihitsy no manohana ity resaka LGBT ity. Misy tantara be ny hoe efa mihoatra be nisan'ny olombelona dia anisan'izany ny fanenana ny nisan'ny olombelona sy ny fa ny zavatra fantatsika fotsiny dia zao hoe sy tena fantan'izao tontolo zao dia ny vondrona iraisam-pirenena no manohana 100% ny LGBT. Dia zao ary hoe tena manahoana marina ny tanjaka nytia LGBT tia eto amin'izao tontolo zao. Andehantsika hijery zavatra mahakasika antsika malagasy manokana. Misy code pénal izay milaza manao hoe voaelo paisazy roka hatramin'ny 5 taona izay tratra miray amin'ny olona mitovy fananahana aminy izay latsaky ny 12 taona sady mandoa-onitra 2 ka hatramin'ny 10 tapitrisa. Zany hoe hatreo amin'ny faraiky amin'ny 20 taona zany tsy azo atao no miray amin'ny olona mitovy fananahana. Toa midika izany fa raha hoarina ny faraiky amin'ny 20 taona zany satria 20 taona zany le olona dia azo atao ve zany? Azo adika amin'ny alalan'izany satria hatreo amin'ny faraiky amin'ny 20 taona ihany raha ny lalàna. Tamin'ny 7 May 2024 vao aingana teo dia zao io manko ny andro iraisam-pirenena ho an'ny nataon'ny LGBT dia nangataka fanafoanana ny fanavakavahana sy fanikiliana zareo. Dia nandeha tamin'ny hainao manjery teto amintsika teto Madagasikara zany. Dia nangataka izy ny hoe mba tsy ahilitsirika fanavakavahana. Tena antony moa dia zao hoe omena toerana
izy de misy ONG mihitsy antsoina hoe ONG réseau Madagasikara mihitsy ny réseau an'zareo. Ary zao ny statistika tamin'ny 2021 ta Madagasikara io dia nahatratra 7,000 mpikambana ao anatin'ny vondrona LGBT to Madagasikara amin'ny tanàn-dehibe miisa 900. Dia ao anatin'izany Antananarivo, Diego, Majunga, Tamatave, Tsirabe, Nosy be, Maroe, Fianarantsoa, Fort-Dauphin, Sainte-Marie sy ny sisa sy ny sisa. Ary vaovao vao maneran-tany vao tena amin'izao zao fotoana iainantsika zao itenenana zao mihitsy dia zao nisy ilay mpilalao baolina ny PSG izay malaza Idrissa Gana Gueye anarany, silamo io fa zao nampanaovana maillot izay misy sainan'ny LGBT ny PSG tamin'ny match faran'izay nataony teo, dia tsy nety anao ty lehilahy atao hoe Idrissa Gana ty avany Gana zany izy, dia tena resa be manerana n'izao tontolo izao. Ilazana amintsika zany fa zavatra iainantsika amin'izao andro zao izany zavatra rehetrarehetra zany. Dia tahaka izany ty tamin'ny 20 mars 2022 nisy an'ilay atao hoe Thomas izay nahazo ny lalao famaranana tamin'ny resaka lomano. Izy io dia lehilahy fa natao vehivavy, dia izy ny nahazo azy dia nitaraina ireo vehivavy hoe tsy rariny kosa fa ahoana zahay zay kelery no izy satria izy lehilahy fa natao hoe vehivavy fotsiny. Hoentiny ilazana zany ry havana fa misy ary efa iainana eto amin'ny firenentsika malagasy ihany koa ity LGBT ary matanjaka izany. Zay ary havana mahakasika ny hoe inona ny fiangonana, inona ny atao hoe fiangonana ary inona ny atao hoe LGBT. Fa zao fahatelo, fizarana fahatelo sady farany dia hijery amin'izay tsika hoe inona ary no ambaran'ny soratra masina, misy ifandraisany amin'izany ve, efa nisy zavatra ohatr'izany ve tao amin'ny soratra masina sy ny sisa sy ny sisa. Satria Paoly no nanoratra ny bokin'ny Romanina dia zao. Paoly dia nanatrika zavatra, nanatrika olana teo amin'ny fiarahamonina izay nisy azy. Ireny olana izay natreo amin'izy hoe tao Damaskosy dia niova lasa mpanaradian'i Jesosy sy ny sisa nanomboka teo dia niatrika zavatra sarotra Paoly ary anisany ny fitondratenan'ny kristianina. Satria izany mahatonga ny Paoly nanoratra izy. Satria raha jerentsika ny asan'ny apôstôly toko 7:1 ka hatramin'ny 2 izay maneho fa ny fiangonana dia efa nitsangana tao Roma fa nisy olana natrehana tao. Dia ireo olana natrehan'i Paoly ireo anisan'izany no hoe ireto tsy jiosy ireto jiosy dia miady ny samy kristianina, olana natrehan'i Paoly zany rehetrarehetra zany. Taty aoriana indray nefany rehefa 5 taona taty aoriana nisy fandroana be izay nataon'ny amperora tamin'izany, ka 5 taona taty aorianan'io dia nivondrona indray ny kristianina fa saingy mbola nisy olana indray. Ny olana indray dia izy hoe reto ilay jaintilisa kristianina dia ao koa misy koa miteny ianareo mila mifora, ilaina ny mifora, tsy ilaina ny mifora, dia tokony hoe ajaony sabata, tokony hoe ny anareo reto mpanao blasfemia fa zay reto tsy mpanao, zany hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Zao nefa fikendren'i Jesosy. Fikendren'i Jesosy dia tokana ihany ny maha-iray an'ny kristianina. Ary mijery ny fizaran'ny boky Romanina azy isika, any amin'ny fizarana farany indrindra dia ny fampiombonana ny fiangonana no tena tanjony ao anatin'ny zany soratra masina izany. Dia ao anatin'ity bokin'ny Romanina ity no misy an'ilay fampianaran-jarantsika. Ka eo amin'ny toko 1 ka hatramin'ny toko 4 ny fizarana voalohany amin'ny bokin'ny Romanina zany dia anehoana indrindra ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa raha ny bokin'ny Romanina ray manontolo moa dia maneho ny amin'ny hoe ny fiainan'i Jesosy, ny fahafatesany ary ny fitsanganan'ny tena maty. Fa eo amin'ilay anjarantsika dia
resaka fahamarinan'Andriamanitra no tena arovana ao anatiny zany misy ny teksta zay anjarantsika izany. Dia zao ary tsy ato amin'ny Romanina toko voalohany 5:20 ihany no efa miresaka n'ity fahavetavetana ity, fa ao anatiny ihany koa ny Koritianina voalohany toko 4:7-10, ao ihany koa ny Timoty voalohany toko voalohany 10. Satria ao anatin'ireo dia ahitana hoe Paoly dia efa nanatrika nio zavatra zay misy mitovy amin'izay misy izay iainantsika kehitriny io. Satria zao Paoly dia natsoina hoe apôstôlin'ny jentilisa, zany hoe izy le niatrika zavatra sarotra teo zany. Dia zao io fitondran-tena io mihitsy no natrehany hoe nanahoana ny fitondran-tenan'ireto kristianina zay atrehako reto. Satria nahoana io fitondran-tena zay misy tamin'io dia tsy mipotrapotra ho azy, fa misy vokatry ny filozofia ny voalohany, ary indrindra ny vokatra ny avy amin'ny fivavahana ihany koa. Dia zava-nisy dia zao ilay fomba mpiainana fahajain'ny tilisana dia tsy hita tsony ny anavahana azy amin'ny fomba mpiainan'ny kristianina, zany hoe ny fangaro zany no hoe reto kristianina ireto ty fomba jaintsy, fa na kristianina aza dia mifangaro zany tsy voavaka tsony. Zay ny ao anatin'ny soratra masina. Fa raha mijery koa tsika aza ivelan'ny soratra masina, zay zany le ataon'ny mpanao teolojia hoe profo anatiny zay. Fa raha profo ivelan'ny soratra masina izy dia zao teo amin'ny tontolon'ny greko-romanina dia misy ilay rafim-piarahamonina hoe fanandevozana. Dia tadiditsika amin'izany hoe ny patron lehibe dia Sezara, io patron lehibe tamin'izany andro zany. Fa zao ny patron sasany teo amin'ny fiarahamonina koa ary ny akamaroany saika izy rehetra mihitsy aza dia nanana andevo izy. Ka rehefa nanana andevo izy, andevo lahy, dia ilay patron sy ny zanany lahy dia manararoatra an'io andevo lahy an'io amin'ny firaisana ara-nofo. Lahy samy lahy zany. Angamba nisy tsy te hiteraka hoe hiteraka dia lasa anataranaka amin'ny andevo, dia izay ny antony. Fa efa zavatra nisy tamin'izany andro manao zay tiany amin'io andevo lahy io ny patron lehilahy sy ny zanany lahy. Dia mazava ho azy moa zany ny vehivavy efa tahak'izay ihany koa. Dia io no lazain'ny Galatianina toko 5:5-10 zay efa fantatsika loatra, ny vokatry ny nofo dia tany sany daholo ny fahadalana rehetrarehetra ao. Raha fitinina zany ry havanareo dia zao ny Koritianina voalohany toko 1:7-10 sy ny Timoty voalohany toko 1:10 dia ahitana io resaka fijangajangana sy fijejojejoana zay misy fisitomana ara-nofo ivelan'ny voajanahary zay natao n'Andriamanitra zany. Ao anatin'io manko le misy le voambola raha vakitsika zao ohatra ny Koritianina ty dia hoe moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zao aza mety fitahana ianareo, fa ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia eo amin'ilay hoe mpijangajanga, ny mpakavadin'olona, io dia misy voambolana grika ampiasany io dia ny hoe pornoi. Tatsika amin'izany no fanenon'ilay izy fa tafiditra anatin'izany ilay teny hoe porno, zany nazana ny teny hoe porno, ilay fijangajangana zay voaresaka atsika teo zany rehetrarehetra. Io no milaza fa miresaka an'izany ny soratra masina. Paoly ihany koa dia natsoina hoe olon'ny Tora sy ny tradisiona. Ny antony iresahana an'izany dia zao aty amin'ny testamenta vaovao manko misy atsika amin'ity resaka izay fampianarana eto. Farany any amin'ny testamenta taloha zany dia fantatry Paoly tsara, ny atao hoe Tora dia ireo boky 5 voalohany ireo.
fantatry Paoly tsara zany ny an'ny Torah sy ny tradition zay nisy tao anatin'izany, ka noho ny fahafantarany amin'ny zavatra nisy tamin'izany, izany indrindra no antony ihany koa mahatonga amin'ny Paoly heverina, mahatonga amin'ny Paoly fa manoratra sy miresaka momba an'ity fitsangatsangana mamofady ity. Zao ry havana malala ary, raha jerentsika manokana amin'izay zany ny Romanina toko voalohany 5:20 sy 7:20 dia zao: rehefa vakitsika ny 5:20 sy 7:20 dia misy an'izao telo zao hoe filan-dratsy mahavoafady. Ny 5:20 zao dia zao no teneniny: izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony. Dia eo amin'ilay teny hoe filan-dratsy mahavoafady dia azo adika ihany koa hoe filan-dratsy mahamenatra. Izay no raha jerentsika ny teny anglisiny io sy ny teny grikany dia ilay mahamenatra io mihitsy no asehony eo. Fa ao amin'ny 7:20 izy dia tena ny teny dia asehony mihitsy ilay hoe mahamenatra, zany hoe verininyndroa zany le menatra. Io teny io no teny lakile zay alaitsika. Io teny hoe mahamenatra io dia nisy teny grika izay nazahoana an'io. Eo amin'ny teny grika izy dia manao hoe atimia, izay azo avy amin'ny hoe time, dia ny verbe anazy zany hoe timao. Fa ny teny grika raha voasina ao alohany dia teny mifanohatra zany ilay izy. Zany hoe lay atimia zany dia fahamenarana, fa ilay time zany na le timao dia voninahitra. Zay no lazainy haja, zay no dikany. Zany hoe raha jerena zany zay hevitra n'izay teny izay dia zao: lay voninahitra zany no miala tao fa mivadika henatra. Ny atao hoe voninahitra manko dia zao no dikany. Ny atao hoe voninahitra dia olona, raha toa ianao zany manana voninahitra, ilay voninahitra resantsika eto dia tsy afangaro aminay efa fantatsika amin'ny Lioka toko 2:7-8 hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny fiadanana any an-danitra, fa ny fiadanana ho an'olombelona eto ambonin'ny tany. Tsy ilay voninahitra io fa ilay haja maha olombelona zany, lay haja zay nataon'Andriamanitra maha olona ny olona izany. Dia le tao hoe manam-boninahitra zany, raha hoe manam-boninahitra ianao zany dia zao olona manana contrôle tsara amin'ny zavatra ananany. Ohatra, aka ohatra tsika, ohatra hoe vola, trano, fiara, fahefana. Dia olona raha manana an'ireo zany ianao dia manana contrôle tsara, zany hoe voafehanao tsara zany le zavatra anananao, fa tsy miborioka zany, tsy mibolila. Dia olona manam-boninahitra zany ianao zay manana haja. Na koa azontsika lazaina amin'izany hoe olona manana titre manokana, ohatra hoe dokotera, dia olona voafehany tsara ny asany, voafehany tsara ny zavatra rehetrarehetra takinany zany. Pastora ohatra, mpiandro ohatra, diakona ohatra, kristianina ohatra, mpandray ny fanasany tompo, dia voafehany tsara zany titre ananany zany, dia manam-boninahitra zany izy. Zany hoe tsy mivoana. Ary ny faharoa ilazana hoe manana voninahitra koa dia zao: mahazo fanomezana betsaka. Zany hoe mitosaka aminao zany ny fitahiana, ny fahasoavana, ny zavatsoa rehetra. Dikan'izany zany raha miala aminao ilay voninahitra dia ny mifanohatra amin'izany ny zava-misy. Ary fahatelo farany dia ny fiarahamonina dia mitodika aminao. Raha hoe manam-boninahitra ianao zao, amin'ny manam-boninahitra ianao dia mitodika aminao fiarahamonina. Zany hoe mamim-bahoaka ianao zany, amin'ny heviny amin'ny maha-kristianina zany, heviny amin'ny maha-kristianina zany. Fa ny mifanohatra amin'izany kosa no misy raha vao le menatra, lay henatra no misy. Dia izay indrindra mahatonga ny Romanina io hoe izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahamenatra, fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony.
dia ilay hoe nanova ny fanaony amin'ny tsy fanaony ny amin'ny teny anglisy ry havana dia tena mazava tsara mihitsiny ilay ilazany azy ao hoe nanova ilay natural sexual relation, zany hoe ilay zavatra voajanahary nataon'Andriamanitra novaina tsy ho voajanahary, dia takarina ao anatin'izany ireo zavatra efa niresahantsika tany aloha hoe inona moa ty LGBT ty, nanova an'ilay zavatra voajanahary tsy ho voajanahary. Ny voajanahary dia inona fa tsotra ny voajanahary. Ny Genesis toko voalohany 17:20 lahy sy vavy no nambolin'Andriamanitra ny olona. Ary raha mbola resaka ihany koa tsika Genesis toko 9:20 dia zao ny olona mpivady dia lahy sy vavy no nataon'Andriamanitra ho mpivady, fa tsy hoe lahy samy lahy na hoe vavy samy vavy na hoe nambamboarina ny iray. Dia izay ilay zavatra natoraly lasa natao tsy natoraly, zavatra voajanahary novana tsy ho voajanahary. Dia tahaka izany ihany koa ny 7:20. Ny 7:20 koa amin'ity Romanina izay anjarantsika ety dia maneho izy misy teny anankiray koa eo izay avy amin'ny teny grika ihany. Dia io teny io dia milaza, raha mijery isika dia misy teny anankiray hoe exaoctesan. Dia io teny io le teny enoantsika fotsiny fa le tena heviny no raisitsika. Io teny io dia midika hoe zavatra lay exaoctesan zany avy amin'ny hoe ekaio. Dia io zavatra io ekaio io dia ilazana hoe zavatra mandoro mahamay zany, zavatra mahamay. Dia io lay teny hoe filana maimay zany, io lay teny tototra masiny hoe maimay amin'ny filana, zavatra tena mandoro any anaty any zany. Hitantsika amin'izany ampitahao amin'ilay ny andohaninay LGBT tamin'ny 770 teo izy hoe alcoola sy drogue. Ny alcoola sy ny drogue ny mandoro mahamay. Da tsy amin'izao fa mamaly tsara n'izany ny soratra masina. Ary ny teny anankiray izay ampiasana ihany koa amin'ity resaka Romanina toko voalohany 7:20 ity dia teny anankiray atao hoe askemosunen, zany hoe avy amin'ny verbe askemonosune. Teneniko fotsiny io fa zao ny heviny. Izy io dia azo tenenina hoe fihetsika tsy misy henatra, fihetsika tsy misy henatra, zay no lazany an'io. Zany hoe fitondran-tena tsy mendrika zany. Dia rehefa tena dinihana tsara io teny io dia azahoana ny teny hoe miboridana na hoe mitanjaka. Lay vehivavy ihany koa zany araka ny 7:20 hoe nanao ny tsy fanaony, nanova ny fanaony mahazatra araka voajanahary, dia lasa nataony hoe mitanjaka. Samy ilay teny menatra daholo neo fa ny anankiray ilay fandresahantsika teo ilay voninahitra, ny fanohatra ny voninahitra, fa ny anankiray indray dia tena mitanjaka mihitsy, zany hoe mifameno tanteraka zany iretenindreo. Mba hatakarantsika azy dia zao, raha vakitsika ny Apokalipsy 1:15 dia zao ny ambarany: indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Io le hoe fahamenarany io hitany fitanjahany, hitany fiboridanany, zany atao hoe mitanjaka sy miboridana zany ry havana, fahaverezana zany. Dia ny lohatenitsika hoe tarafina amin'ny Romanina toko voalohany 5:20 dia zao: raha tarafina amin'izay zany izay mahakasika amin'ny LGBT zay dia zao: fanovana ny zavatra voajanahary nataon'Andriamanitra lasa ho amin'ny fitanjahana. Ry havana malala,
raha fitinina zany zay rehetrarehetra zay miaraka amin'ny hafatra ao anatiny dia zao ny fiangonana zay njerentsika tany amin'ny voalohany dia tsy fiangonana raha tsy miaro ny finoana izy tahak'izay ny pastora ao anatiny ny teolojiana ny mpiasa am-piangonana rehetrarehetra ny kristianina dia tsy azo lazaina amin'izany anarana zany raha tsy miaro ny finoana izy satria izay ny nametrahan'Andriamanitra azy na iza zany mijoro fiangonana teolojiana ho pastora dia tsy izany izy raha tsy miaro ny finoana izay napetraka Andriamanitra satria izao alery havany Andriamanitra dia nahary izao tontolo izao ary ny fomba naharin'Andriamanitra izao tontolo izao dia nambara amin'ilay teny hoe fahariana mitohy na hoe fahariana misokatra zany hoe misy famoronana mbola ataon'Andriamanitra ihany koa zany amin'ny alalantsika olombelona amin'izao andro io atao hoe création ouverte ataontsika ka rehefa dinianao ny LGBT dia zao famaranana fanoherana izany famoronan'Andriamanitra izany dia hitantsika fa ny fanekem-pinoana mihitsy no toeriny rehefa tena dinianao tsara izy hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa pahary ny lanitra sy ny tany ao natao hiaran'izany fanekem-pinoana izany ny fiangonana ankoatra zany rehefa jerentsika ny LGBT dia manosika ny olona hirona any amin'ny fanovana ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ho zavatra ho vitan'ny sain'olombelona ihany zany ny zavatra izay misy atsika amin'izao zany hoe manaisitra tanteraka ny mahainao anao izy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao fa tsindriany amin'ny zavatra hafa ianao amin'ny alalan'ny ohatra ny LGBT ty mba hiala aminao zany mahazanak'Andriamanitra anao zany noho izany ravana malalaka izao manana anjara andraikitra lehibe isika manoloana ny fisin'ity LGBT ty raha apetraka zany ny fanontaniana hoe ny fiangonana ataontsika anaty farankisoana hoe ny fiangonana loteranina malagasy dia manaiky an'io sa tsy manaiky dia zao tsy manaiky an'io ny fiangonana loteranina malagasy satria tsy araka ny soratra masina io fa ny anjaran'ny fiangonana loteranina malagasy ny anjarantsika dia ny miaro ny finoana zao kosa ny anefa isika dia tsy manilitilitra ny olona na iza fa ny anjarantsika dia ny mampianatra azy ny finoana ny mitarika azy hiverina hitodika eo amin'i Jesosy tsika zany tsy ray mpanilitilitra na mpanavakavaka fa isika dia nataon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao araka ny jaonina fa tsy naman'izao tontolo izao amin'ny mahazay mbola eto amin'izao tontolo izao zay atsika zay dia natao hiaro ny finoana ary natao hitarika ny olona hiverina ao amin'izany finoana izany dia tahaka izany isika mianakavy manana andraikitra lehibe ary indrindraindrindra ny kristianina isika rehetra na mpitondra fiangonana na mpitondra fanjakana indrindraindrindra na ny kristianina tsirairay avy niza vita batisa dia nataon'Andriamanitra hiaro ny finoana hipetraka tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra noho izany ravana malala dia zao miorena tsara azaniva ho an'Andriamanitra rerany voninahitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay amen. Anaty aizina no nandreny feona miverena amiko ianao ry zanako fa izao ianino arosy mpamonjina sarobidy masoko tena tiako mamiko
Tena tapaku zany fitiavanao nanuluranao ny ainao mba ho fanavotanay ka nandraisanao ay ho isan'ny mpanomponao ho vavolombelonao naiza naiza le ako Sosilah tumpu tena tikat si mandau kamanumbu kaizau resuiz ya wampuna deso itio ilaua deso anami asana Namana tiku presente naminau namun jalizi tiku kurau funte nyanau hefa fatani saire echa mumba mumbana
Jesu manatsotra tanana minao Teanayana yaraka minawanani tao Isilenane nutena mahani ainwanao San masuana azuatu kafa anyatao Sakai satse papaku Jesu Matsura kapese manari Esame atozo kitari Anjamani jamami nafurisi Sakai satse papaku Jesu Matsura kapese manari Esame atozo kitari Anjamani jamami nafurisi Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara ZFLM full town Marpatserovana t-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Arefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.
tikanao mihoatry zao rehetry zao mitamitampy sinyatranao tompo namako ny foko hoanao andriamanitro tena tikanao tikanao mihoatry zao rehetry zao mitamitampy sinyatranao tompo namako ny foko hoanao tiako tikanao tiako tikanao tsy misy toanao rambo raha eto an-tany tsisy atakako anao tiako tikanao tiako tikanao tsy misy toanao rambo raha eto an-tany tsisy atakako anao andriamanitro ianao tsy misy toanao zao rehetra izao ny fahasoavanao sy ny fandraponao tena filazako fa tiako ianao apetrako aminao ny fiainako pasarotra ny lalana lalovako ny sandrinao matery no hitantana ny fiainako eno aminao apetrako aminao ny fiainako pasarotra ny lalana lalovako ny sandrinao matery no hitantana ny fiainako eno aminao tiako tikanao tiako tikanao tsy misy toanao rambo raha eto an-tany tsisy atakako anao andriamanitro ianao tsy misy toanao zao rehetra izao ny fahasoavanao sy ny fandraponao tena filazako fa tiako ianao tiako tikanao tiako tikanao tsy misy toanao rambo raha eto an-tany tsisy atakako anao tiako tikanao tiako tikanao tsy misy toanao rambo raha eto an-tany tsisy atakako anao Isa
sondroso fifitahana samizarako atamarerai eri hakisika itu ibeni na fantasia fisaninu piananci Kristi na rahasia fisaninu piananci Kristi Hapon bersundusu fifitahana samizarako Hapon bersundusu fifitahana samizarako Yesus
faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako a, zanaky ny fiangonana loteranina malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Vitanao, ire o bibi kelika hatramin'ny elefant kanto ery ka mahateiza.
Anarako dia Rasafitra Vola Gilda eto amin'ny filevana Amborovy fitandremana Ambalika fiangonana Ambalika eto toerana amizao misy fivoriana zao. Ny andraikitro ato amin'ny fiangonana misy anay raha amin'ny fiangonana dia secrétaire voalohany ao amin'ny fiangonana Ambalika aho. Koatra izay koa dia mpitarika tanora chef de chœur na leader choice ato amin'ny FLM ao. Efa hatry 2010 no nitazonako an'io tanora ireo ary efa betsaka tena betsaka efa tsy ato amin'ny faritra Amborovy ihany fa misy synodam-paritany roa synodam-paritany Bohina Mahajanga ny anankiray izay misy ahy zao dia synodam-paritany Melaky koa be dia be ny chorale ny isan'ny hirany efa noforoko efa mihoatra ny 100 mahery ihany hatrizay hatramizao fa mihoatra efa tsy voaisetsony zany fa ny mampalahelo aminazy zany maro amin'ireny hira ireny miparitaka any lavitra any dia tsy mivoatra maro ny tsy vita playback matetika koa ny chorale ambanivohitra koa ny mihira azy dia mbola tsy afaka tsy ampy le hery ampelantanako zany mba ahafahako manampy izy ireny koa zany be dia be ny hira misy tokoa ny hafatra voalohany ry mpamoron-kira namana tadio fa itsika dia zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy arak'izay aoka ny tonon-kiratsika tsy hivaona tsy hiala amin'ny fotom-pinoana fiangonana Luterana Malagasy. Ny manaraka izay rehefa mamorona hira isika io dadio fa fanahy no miteny tsy misy mahavoafetra hoe zao no atao zao ny ataovy fa misy ihany koa ny hoe fifampizarana traikefa ilaina koa ny fifampizarana traikefa ho an'ny namana izay mbola atao hoe zandry na mbola tsy mahalala.
Jesosy arana lukatsy voasandavola fama mety amamy ankafizo re niranay rinelio fono ni fono ni finoakano ni finoakano Cerinoja Cerinoja Sani Jesu ni fono ni